araka nefa renetintsika teto rezo Madagasikara moa efa napitana tamintsika tefa manambahiny tokoa ny andeha ravolana razo Madagasikara amin'ny tia lahady fa 1 ny volana oktobra taona 2024 zany fa i Chérie Brown fa niaravanao Chérie Brown tonga teto amin'ny radio Madagasikara. Efa miarabany mpiainony radio Madagasikara i Chérie Brown efa miarabany Daniela Koa. Andriambavilanitra tsara tare tsara bika eo amin'ny zay zany fahitatsika anazy somary masitrika fitafy izy somary sasa ihany koa raha nahita n'ilay olonan-tsary na ny clipny irany voalohany isika izahay moa zany teto amin'ny radio Madagasikara miaraka tamin'ireo namana vitsivitsy miaraka nankafy zany mijery an'ilay clip voalohany Chérie Brown fa mba iza marina moa Chérie Brown mba ampahafantsaro ny mpiaino hoe iza marina Chérie Brown zany. Ie, i Chérie Brown moa zany dia mbola zazakely vao teraka izy io tonga eto Madagasikara dia ny phénomène-ny Chérie Brown no entiny eto dia angotrikotrika be izy io sady tondra zava-baovao atsika eto Madagasikara amin'ny sehatra mozika. Zany hoe teraka eto Madagasikara zany ny phénomène Chérie Brown amin'ny alalan'ilay hira mitondra lohateny hoe alira mafana. Ie, araky ny efa hainareo ao ambadimbadika moa zany io alira mafana io zavatra tena hoe araky ny hainareo zany hoe mafana be izy io sady zavatra feo mozika malagasy mifangaro hira avy any ivelany izy io fa ny horonan-tsary no tena iresaka be ho atsika eto Madagasikara mety ho gaga nareo fa izahay tarika Chérie Brown moa zany dia tsy maintsy mitondra zavatra avy any ivelany ho entitsika eto Madagasikara.